Ry kristianina ava-malala, araky ny nanotanterasika isaky ny alahady amin'izao ankalazasika ny vanim-potoana ny paka izao, dia misy toetra ny Jesoa manokana asongadiny ireo vakiteny atolotra ny eglizy amintsika mba hianaratsika ny niainan'i Jesoa, ary zany raha teo araky ny averimberisika matetika ny mahaliturgia ny tanjon'ny liturgia dia anampy asika hivelona zay nivelomany Jesoa, ka izay indrindra no kendren'ny eglizy amin'izao vanim-potoana ny paka izao, mba hivelomasika ny maha kristianina sika, satria ny kristianina ho isika dia avy amin'ny teny hoe Kristy, ka ireo toetra ny Kristy asongadiny ny tenin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana ny paka, i Kristy nitsangako velona nandresy ny rasy, ka isika zay vita batemy ka Kristy velona amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mivelona ireo toetra ny Kristy ireo, fa ahafahasika zany iroso amin'izay depart vaovao volanisika izay, ahatonga asika ho eglizy olona velona, missionnaire, tabernakla velona, ho génération manorina eo anivon'ny fiainansika ny fratelli tutti, olo raika asika ziaby, vokatry ny paka, vokatry ny Kristy fihavanana, ka tonga olo raika tokoa ao amin'Andriamanitra isika, tonga fianakaviam-ben'Andriamanitra, fianakavian'ny Zagnahary, nateraka sy amin'ny alalan'ny fombany zao tontolo zao sy fomba ny olombelona sy vokatry ny ra, fa vokatry ny fanahy masina sy ny rano amin'ny batemy, ka zanak'Andriamanitra isika, miverina amin'ny asina voalohany naharian'Andriamanitra isika, na dia fantatra asika aza fa miloloha lanitra isika ka mety olena, mandeha tany ka mety misolafaka, kanefa miasa ao amintsika ny fanahy masina, miasa ny fahasoavana omen'ireo sakramenta atolotry ny eglizy, ary miezaka ihany koa isika, ary zay ny mahaolona ka miroso araky ny anaovasika ny averisika matetika hoe amin'ny fivoampenitra mahery vaika amin'ny fomba fitondrantsika ny tenatsika, ka sy ny hevitry nyzao tontolo zao isony no manentana antsika, fa ny fanahy masina, ka mahatonga asika manorina an'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra izay, ka miverina amin'ny asany taloha ny fifandraisana rehetrarehetra, ilay fifandraisana telo fototra ho isika dia ny fifandraisana amin'ny zavaboary, ka toy izay mifanapotika isika dia zary mikolokolo, ary miverina amin'ny vocationsika voalohany dia ny miambina ary miaro an'izay zavaboary zay, mba mivelatra tokoa zay zavaboary zay, ary ampivelatra ny fiainansika, ka noho izay asina mahazanak'Andriamanitra miverina amin'ny lohan'izay, dia miova koa ny fifandraisasika samy olombelona, ka araky ny afatry ny annexa fahatelo dia mifampisimbina isika, mifanasoa, mikasaka ny sohiombonana, satria entanin'izay fanahy masina mampiova ny fiainansika zay, ka toy izay ny fitiavatena sy ny avinavina ary ny fialonana no manjaka dia zary ny fahafoizana sy ny fanimpona no eo anivon'ny fiainansika, ka zary manorina an'ilay ika lazain'ny papa ao amin'ny ensiklikany isika dia ny fratelli tutti, zany hoe miroso amin'ny fanorenana ny maha olo raika asika zay aby, ary rehefa miova ny fifandraisasika samysika dia miova ihany koa ny fifandraisana amin'ny Andriamanitra, ka tontolo-pinoana zay mampivelatra ansika no eo anivosika, ka ahatonga asika ho fahazavana sy fanasina amin'ireo manodidina antsika, zay ny atao hoe Kristy mpiarabelona amin'olona isika, ary
zary EOV missionnaire tabernakla velona ka ndeha ary hoverenantsika kely ireo toetra nisongadina nandritran'izay alahady maromaro izay tamin'ny voalohanytsika dia nisongadina hoe i Kristy tafasangako velona zay ny alahadiny Paka ka mamerina ansika la aina ao amin'ny Andriamanitra ka mahatonga asika ho zanak'Andriamanitra ary amin'ny alahady faharoa dia i Kristy famindrapon'Andriamanitra mibaribary tamin'ilay teny nataony i masinday Toma hoe tompoko sy Andriamanitro ary alahady fahatelo dia i Kristy miara-dalana amintsika sy hoe sanatrin'izany matoto fa tena olombelona velona ary mangetaheta aza nona ansika olombelona ka miara-mihinana amintsika amin'ny alahady fahaefatra dia ny alahady ny famindrapona ny alahady ny mpiandrony tsara i Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana ary tamin'ny alahady fahadimy teo dia izy ny voaloboka ka isika ny sampana ka raha mitoetra ao amintsika dia mamokatra tokoa na dia ho rasana aza satria sy maintsy diovina isika ary zay no mahatonga asika milaza hoe mila diovina lay soatoavina mamitsika dia ny fihavanana ka sy maintsy evangelize io fihavanana zay mamitsika io ka amin'izao alahady faheniny Paka izao dia ny fitiavana nampianarin'i Jesosy sy ny henany no tiany Eglizy ho sapatsika sy ho alaliantsika ary ho velomintsika eo amin'ny fiainantsika ka tonga sika ho EOV missionnaire tabernakla velona sy inona io fitiavana ampianarin'i Jesosy sika io fa lay fahafiozana sy fanompona vo nantitra terisika sy nyresasika teo Andriamanitra sy lavitra tokoa ny Andriamanitsika ka Andriamanitra velona eo anivosika mila mitoetra ao amin'isika raha te hamokatra ho isika ary mamokatra ny fiainansika raha mivelona an'io fitiavana sy misy takalo sy misy tambiny sy misy sy misy valiny avy amin'izay tia io fa tia satria tia ary zay Andriamanitra ny fitiavana tokoa no toetran'Andriamanitra ary toetrany manokana io ary zay no asongadin'ireo vakiteny arosiny Eglizy ny any ty raha nahary asika tokoa Andriamanitra dia nahary asika hitovy endrika aminy ka izany fitiavana izany no hitoviza asika aminy izany no mahatonga ny fianakaviana ho fototra ny fiainana kristiana satria ny fianakaviana Eglizy kely dia manorina an'izay fiombonana izay ary taratry ny trinité masina ary izay no mampiavaka ny fivavahantsika satria fitiavan'Andriamanitra mahery izy kanefa tokana olona telo ary dia miombona ao amin'izay trinité masina izay ka ny fianakaviana ary no mamaritra an'izay ihany koa eo amin'ny fiainansika andavanandro ka raha nahary asika olombelon'Andriamanitra dia nahary voalohany asika sy kiraikiraika araky ny mahasika azy ary mahasamihafa asika azy ary dia zay tokoa moa ny ao amin'ny trinité masina ny faharoa no ariny isika hiaraka hiasa hiaraka hikolokolo hiaraka hikarakara hiaraka hiaro ny voary manontolo ka ny asa araky ny averimberisika tamin'ny alahady lasa teo dia natao ivelomana ny vocation sika zay ny vocation fahatelo raha lazaina zay ny zavatra asongadina fahatelo raha nahary asika Andriamanitra dia nahary asika ao anatin'ny fianakaviana ka izay indrindra no mahatonga ny Papa manao ihaka mba hiverenasika amin'ny toetra sika marina tokoa
dia zinona izay fa mivelona ao anatin'izay fiombonana ny fianakaviana. Io no mahatonga asika mamerimberina fa rehefa miresaka fianakaviana isika sy ny ankohonana ao an-trano fosiny, fa ny fiombonana, ny ireo fiombonan'olona ka misy mitarika izay ny fianakaviana, ary dia izay no mahatonga ny papa koa amin'izao taona ny fianakaviana zao manantitrantitra fa mila ray ny fianakaviana, mila ray aman-dreny zao andro sika izao, mila baba hoy izy. Ka izay koa eo anivon'ny fianakaviana, na ny fianakaviana fikambanana izany, na fianakaviana fiarahamonina izany, na fianakaviana eo anivon'ny firenena. Ka izay no mahasarovidy any fianakaviana eglizy kely sy ho isy nefa izay fianakaviana izay raha sy ao anatin'ny fitiavana. Ny fitiavana no ahafahasika mivelona an'izay vocation sika izay, ary io no azo lazaina fa mampifandray ireo vakiteny izay arosiny eglizy androany. Raha nasikaritra isika dia miverimberina ny toeny hoe fitiavan'Andriamanitra. Ny fitiavana, io teny fitiavana io no azo amaritana an'Andriamanitra ho isika teo. Ka raha kristianina ary sika mpanaradian'i Kristy, dia io ihany koa no mamaritra ny fiainansika ary fototra sy loharano ny fiainansika manontolo, ary dia izay no hitasika eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely. Ka sy ho tanteraka nefa izany raha sy ao anatin'ny fahafoizana sy ny fanompona. Io no ahafahasika manorina ny eglizy ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fahafoizana, ao anatin'ny fanompona, no irososika amin'izay fratelli tutti, fraternité, ary lay fanehoam-pitiavana eo anivon'ny fiarahamonina, amitié sociale, ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fahafoizana, ao anatin'ny fanompona. Satria ireo rehetra ireo no miady amin'ny lainga sy ny fitapitaka ary ny fisarambelasi, ary ireo no miady amin'izay sy fihavanana marina, ary ireo no politika lavorary araky ny ampianarin'ny papa ao amin'io encyclique io. Ka ndeha ho jeresika akaiky ireo tenin'Andriamanitra izay manambara an'izany rehetra izany. Hoy indrindra Jesoa ao amin'ny evanjely: tahaka ny tiavan'ny ray ahy no tiavako anareo koa. Izay zany ny filamatra ho asika. Ny fitiavan'ny ray dia tsy manavakavaka, sy mifidy tavan'olona, sy manilikiliky, fa manasoa ary misimbana. Ka izay koa zany ny filamatra ho asika dia ny fitiavana mampiombona, ary zay no mahatonga asika milaza hoe aoka ho diovina ny fihavanana izay soatoavina mamitsika. Zany hoe sy ilay fitiavana mikasaka mandrakariva ny tombosoa, fa ilay fihavanana miala amin'izay fikatsahana ny tombosoa izay, fa mikasaka kosa ny soa iombonana. Zay ny tena fihavanana. Ka io fihavanana mikasaka ny soa iombonana mandrakariva io no ahafahasika manorina ny tena fianakaviana n'Andriamanitra, ny fianakaviana izay mitondra sika amin'ny fiadanana marina, araky ny fomba fiteny hoe ny mpivady mifankatia, ny fianakaviana mifankatia no paradisa eto an-tany. Satria raha mifankatia ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fifampitokisana, ao anatin'ny fifampisimbinana, ao anatin'ny fifanasoavana, dia mahay mifamela heloka, mahay mamindra fo. Ka araky ny voalazan'ny papa, ny lalana makany amin'ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana dia ny fikatsahana mandrakariva, ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo. Tanteraka ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo raha mahafoy ary mifanompo ary mampizoro mandrakariva ny marina. Ary dia izay no
ny ainany Jesoa tamin'izy teto an-tany. Tsy mba manao kobakambava tokoa i Jesoa sy tia sehoseho Jesoa, fa izay lazainy dia enany sy tanterahiny, ary zay no tadiaviny izao andro sika izao. Zay no mahatonga sika mamerimberina ny afatry masinday Papa Paoly fahenina hoe izao tontolo izao mila vavolombelona, ary raha fasy mpitoriteny, fa raha mieny mpitoriteny izy de satria vavolombelona lay mpitoriteny, zany hoe sy manao kobakambava fa ivelomany. Ary ty zay nitakiny izao andro iainasika izao, milan'izany izao ady etresika amin'ity korontana marobe vokatry nyty korontana virus ity. Ka i Jesoa dia nafoy ny ainy ary nanompo asika, ary izay no mahatonga azy mamerimberina ary milaza amintsika hoe mitoera ny fitiavako ianareo. Io fitiavan'io no tiasika, no tiany iainasika, tiasika ianarasika hitoetra ao amin'ny fitiavana, lay fitiavana sy misy takalo isika teo, lay fitiavana sy misy tambany, lay fitiavana zay sy mitady tombosoan'ny tena fa ny tombosoa ny rehetra no kasaina. Ka raha mieny sara isika dia sy akandrina fosiny ny zany resaka rehetrarehetra zany sy resaka sento fa ny tadiavin'i Jesoa, fa ary ny enany dia ny manatanteraka ny sitrak'Andriamanitra, ary zany ny tena finoana. Ary io no velobelarisika ao amin'ny taratasy pastoraly zay any ampelatanasika, ary indrindraindrindra ny anexa zay ahafahasika mivelona an'izay famelabelarana natao ao anatin'ny io taratasy pastoraly fahoity io. Sy tany malemy anorenam-pangady tokoa isika ny finoana, fa tany lonaka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra, izany hoe miasa amintsika ny tenin'Andriamanitra, fa indrindra amin'izao paka izao, amin'ny sika miatrika n'izao korontana virus izao, maniry ary sika mba hiova tokoa ny fiainasika, ary mba hiroso amin'ny lamina sy ny fiadanana, ambarany i Jesoa amintsika ny lalana. Marina tokoa besaka amintsika no manontany, de na isika kristianina aza, inona moa ny tena miova amintsika avy nankalaza ny paka izay? Anjaratsika sirairay no mamaly an'izay, fa oka ho fantatra sika fa ny fankalazana ho isika sy mba resaka sentiment sy fahasiarovana fosiny, fa no ny asan'ny fanahy masina dia manteraka ny fiainansika zay fankalazana izay, ary zay no iresika. Ka raha nanteraka ny fiainansika tokoa ny fankalazana, ary zay no mahatonga ny 50 andro manaraka ny paka, zany hoe ny paka mandeha amin'ny Pentecote, mba ibanjina sika araka ny lazaisika reo toetra ny Jesoa ny sangako velona, ka mba ianarasika vita batemy, satria mahavita batemy isika de mahatonga sika olom-baovao ao amin'ny Kristy. Ka zay no irisika mba ho depart vaovao vokatry ny fivampenitra mahery vaika eo anivon'ny fitondrantenasika ho isika, ka anaovasika fiaingana vaovao. Ary zay ny dikany paka fandalovana, miala amin'ny fiainana sy zarizary taloha ka miditra amin'ny fiainam-baovao ao amin'Andriamanitra. Ka izay no risika araky io afatra ny tenin'Andriamanitra zay naroso sy ny eglizy amin'izao alahady fahenina mipaka izao, efa manakaiky ny Pentecote sika, zany hoe isika maniry ny Pentecote vaovao. Ka izay no mahatonga ny eglizy mametraka amin'izao alahady fahenina izao, fa tsy mifidy olo kotiavin'Andriamanitra, fa isika ziaby tiny olo raika ao aminy, tanteraka izany raha mivelona an'ilay fitiavana ny ainan'ny Kristy isika, ary mivelona ny mahazanak'Andriamanitra isika. Marina
mety manontany arysika am'izao aiza ny angovo, aiza ny force, aiza ny hery hoentsika mivelona n'izay rehetra izay ny Jesoa ao amin'ny evanjeliany no manambara antsika. Izy no mifidy asika ka izy efa nandresy ny rasy, ka raha miombona aminy tokoa isika dia miditra amin'izay Pentecote vaovao izay, ka hatonga asika hoe ove missionnaire tabernacle velona manorina frately tuty, zany hoe manorina an'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra izay, lay fianakavian-Jagnahary, ka olo raika tokoa isika ziaby, ary zay ny fiadanana, ary zay no tondra fandrosoana marina eo amintsika. Anisan'ny kritera ahafahasika mahalala famirosho amin'ny lalindalina koa isika amin'izany fanorenana ny fianakaviam-ben'Andriamanitra izany, amin'izany firososika hoe ove missionnaire tabernacle velona izay, dia isika mankasitraka an'Andriamanitra manao ny marina, ansoin'Andriamanitra ho iray ao aminy isika araky ny taratasy, araky ny tantara ny asan'ny apôstôly, ho feny fanahy masina koa isika amin'ny fanorenana an'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra izay, fa manomana asika sahady amin'ny fankalazana ny Pentecote io vaky-teny voalohany io, satria ny Pentecote fandraisana ny fanahy masina dia ilay fanahy mampiombona ansika ary mahatonga asika ho zanak'Andriamanitra, ka ao anatin'izay mahafianakaviam-ben'Andriamanitra izay. Mbola iverenasika moa io amin'ny fotoana mampety azy, fa indrindra amin'ny Pentecote, fa dia nizao arysika dia oka tahaka an'ireo apôstôly nihiboka tao amin'ny senakla, hiaraka hivavaka hitalao an'izay fanahy masina manova ny fiainansika izay, lay fanahy zay ahafahasika mandoro nyreo fitiavan-tenasika, mandoro ny avinavina ny fialonana ao amintsika ao, ka hatonga asika afoy anompo, ka iroso amin'izay fifampisimbinana sy ny fifanasoavana ary ny fikasana ny soa iombonana izay, ka hatonga asika tokoa ivelona ny tena fihavanana marina, ilay fihavanana evangelise, ka izay ho isika ny politika lavorary araky ny ampianariny ny papa ao amin'ny ensiklikany. Ry Jesosy Tompo mazava ny fampianaranao ao amin'ny evanjely androany, ary indrindra sy nanao kobaka ambavy ianao ranampianatra ny tena fitiavana, vokatry ny fahafoizana sy ny fanompona. Ho indrindra ianao milaza izany, tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafoy ny ainy ho an'ny sakaizany. Ianareo no sakaizako raha manatanteraka izay andediko anareo, tsy ataoko hoe mpanompo isony ianareo, satria ny mpanompo tsy malala zay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria efa nambarako taminareo avokoa zay rehetra reko tamin'ray, sy anareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo, ka nanendra anareo mba handehananareo sy avokaranareo ary aretan'ny vokatrareo, sy hanomezan'ny raiko anareo zay rehetra angatainareo amin'ny anarako. Ny andediko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Ampio ary izahay ry Jesosy zoky, fa indrindra amin'izao fankalazana ny Paka izao, mba sy ho Paka fankalazana ety ivelany fotsiny, fa mba Paka lasa Paka amin'ny fiainanay, fa indrindra moa izahay miatrika an'izao korontana virus izao. Maro ny mpanao politika sy ny mpanao soavahoaka manomana rafi-piainana ahafana mifankatia marina tokoa, ko ampio izy ireo fa indrindra ny mpitondranay mba ho araka ny fampianaranao sy izay ny henanao, ny fanorenana, ny fampandrosoana zay indraindray mbola lavitra amin'izao zava-misy iainanay izao. Ampio izahay ivelona ny afatrao, ka hatonga anay ho fanasina sy fahazavana. Ampio izahay ho vonina afoy sy hanompo fizany ny tena politika lavoraro ny Papa. Tompo,
Ataovy manahaka ny fonao ny fonay, ataovy mitovy amin'ny angovy ny fitiavanao ny fitiavanay, ka afoy tokoa izahay ary aharitra amin'ny fanompona ka ho vavolombelonao tokoa. Ho feny fanetretenana izahay anompo ka hiaraka mpanjaka ny rariny sy ny hisiny sy ny fahamarinana eo anivon'ny fiarahamonina misy anay, ka hanorina ny frately tuty ny olo raika sika ziaby izahay. Ankininay aminao manokana ity firenena ity izay mandalo fotoana sarotra tokoa. Feny tebiteby izahay satria tsy manjaka ny famindrapo sy ny famelan-keloka fa ny fitiavatena no zary fenatra, fa indrindra vokatra izao korontanao virus izao. Ovay ny fonay. Masiny Mario mivavao anay mba nahaka an' Jesosy zanakao izahay. Masinday Josefo mivava ho an'izay manapahefana rehetra amin'ny ambaratonga rehetra, mba samy anana foindray tokoa, mba samy ray aman-dreny tokoa, ka vonina hafoy anompo fa sy ho topoina. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.